misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsiray avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary mirary ny soa indrindra ho anao ety am-piandohana. Lohanderantsika ny amin'ny lesona anio ary dia vavakisika. Ny Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaonanao izay fa mbola menao izao fotoana manokana izao fa ny mandinika ny teninao. Foazy ny fomam-panahinay handray an'izany araka ny sitraponao ary aoka ianao hialo lalana anay amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny fifandraisan'Andriamanitra telo izay iray. Fifandraisan'Andriamanitra telo izay iray. Andinika manokana ny maha-Andriamanitra ny Kristy isika, maha-Andriamanitra ny fanahy. Hijery ny fifandraisan'izy ireo isika anio, manampy manko ny hevitra amin'ny Jaona 4:20 ny 7:20 anambaran'i Jesosy mialoha ny andava mipetera azy intelo talohany nilazany hoe aza malahelo ny fonareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ka izay itoerako no itoeranareo ihany koa. Raha nanambaran'izany mivantana tamin'ny Petera Jesosy dia Tomasy no nanontaniny amin'izay alehan'i Jesosy ny fomba halalany sy halalan'ireo hafa ny lalana. Taorian'izay no nanazavan'i Jesosy ny fifandraisany amin'ny rainy ary koa nanomezany toko fa ho avy ny mpanampy iray ozy izy dia ny fanahy masina izany. Maro-po Jesosy ary riny tokoa ny hamonjy antsika. Na izany aza nefa dia ampahafantariny antsika mpitiavana ny fahotantsika sy ny fahadisoantsika. Nambarany tamin'ny Petera ny toerana ara-panahy misy azy kanefa tsy namela azy tsy hanana fanantenana izy fa nanome azy teny fikasana ny amin'ny mandrakizay any an-danitra. Rehefa izay ho setrin'ny fanontaniana tsotra izay napetraka Tomasy sy Filipo dia no hazavainy tamin'ny mpaharetana tamin'ireo mpianatra ny fifandraisan'Andriamanitra telo izay iray. Nambaran'i Jesosy mazava ny firaisana hety izay ifandraisany amindray no izy hoe izay nahita ahy ozy izy dia nahita ny Ray. Tsy namela teny fikasana ho an'ny mpianany amin'ny fonenana ho avy any an-danitra fotsiny Jesosy fa nanolotra fanomezana ho azy ireo ho an'ny eto sy ny ankehitriny mba hahatongavan'izy ireo any. Ny fanahy masina izany. Rehefa nandaon'ireo mpianatra ireo Kristy dia nanome toerana ho an'ny fanahy masina mba hahafahan'ireo mpianatra manao mihoatra noho ny asa izay nataony teto an-tany. Tsy hoe nanolotra ny tenany fotsiny izany Jesosy ary nizara ny valisoany sy ny fahombiazany tamin'ny hafa fa nanolotra fanomezana izay azo antoka fa tsy mendrika an'ireo mpianatra reto akory azy izy. Tsy hairefesina ary tsy takatry ny saina ny fahalalan-tanany tamin'ireto mpianatra osa sy mpanota reto. Tokony hitondra fanantenana ho antsika tokoa anefa izany. Itsika izao izany, zasy ianao izay miaino izao ten'Andriamanitra izao fa na dia olona malemy koa isika dia mbola hanao asa lehibe ihany Jesosy. Amin'ny alalantsika izay mpanaradia azy ao anatin'ny fanetretena ny anaiky hiara-iasa aminy, anaiky ho ampiasainy ary ihany koa anaiky hahafantatra anazy bebe kokoa isan'andro. Dia irina angatahantsika amin'Andriamanitra mandrakariva
ny fanahy masina mba hiasa amintsika tsirairay avy, rotsaka amintsika mba ahafahantsika miala amitahotra, hiaiky ny fahotantsika isika ary hiroso amin'ny tsara kokoa hatrany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika, saotra anao zay iray fa mbola nomenao an'izany tenao izany indray amin'ity anio ity. Misaotra anao zay mampahafantatra anay mandrakariva fa fanomezana lehibe tokoa no nomenao anay tahaka nomenao an'ireo mpianatra ireo. Tsy misy tombany izany ary nomenao mpitiavana tsy misy vidiny satria tsy voavidina ihany koa. Mangataka aminao ary izay mba handrotsaka an'izany fanahinao masina izany aminay tsirairay avy zay miaino sy manaraka izao fandarana izao, ka mba homba mpitiavana, fanetretena ary koa herirehetra avy aminao anie izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.